Izay ny mahakasika ny taranja bola lavalava ivaty eo amin'ny taranja basketball isika totosa avokoa tamin'ity farany herinandro ity omaly sy androany zany ny lalao manasa-dalana eo amin'ny fiadiana ny amboaran'ny noely omena aminao ao anatin'ity fadidina ity ireo vokatra samihafa amin'izay faninanana izay. Totosa omaly sy androany avokoa ny lalao manasa-dalana eo amin'ny fiadiana ny amboaran'ny noely ho an'ny taranja basketball zay karakarain'ny section Antananarivo renivohitra. Tia raha antsika amin'ny sary ity dia ny lalao manasa-dalana izay nikatrohan'ny COSFA manao akanjo mavo amin'ny sary sy ny AMPB manao akanjo mainty ho an'ny zatovolahy latsaky ny 27 taona. Ny COSFA teto no nivoaka nandresy tamin'ny Samazava 2020. Tafita amin'ny famaranana izany ny COSFA ho an'izay sikajy latsaky ny 12 taona zazalahy zay dia ny COSFA sy ny Dream Team izany no hiatrika ny lalao famaranana. Ny Dream Team izay nanilika ny CBBT teo amin'ny lalao manasa-dalana tamin'ny isa 27 Tsara ny voka ditra ity fiadiana ny amboaran'ny noely ity saika tafita amin'ny famaranana avokoa ny sikajy rehetra ho an'ny Dream Team. Mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny mpanazatra bayara avy eo amin'ny Dream Team. Raha eo atao amin'ny section Antananarivo renivohitra aloha Analamanga dia hoe mba anisan'ny manana mahazolarana mendrika foana zay fa tsy mbola afapo fahitako azy mbola betsaka ny lalana sy ny ezaka tokony atao fa afapo aloha zay tamin'ity coupe de Noël ity hoe mitafakatra fitalina daholo izy rehetrarehetra fa araka le teny hoe tsy mety afapo moa zany le amateknisianina anao hoe mbola betsaka le zarita hoe tsy mbola masaka ao nivoan'le mpilalao fa any amin'ny championnat aloha mbola any amin'ny février mars any dia miteo indray any fa ny teto aloha dia afapo. Raha iverenina kely ny taona tao mpilalao 2024 ary nanahoana ho an'ny Dream Team izay na teo amin'ny sehatra nasionaly indrindra. Ae taony tena nafinaritra koa ka satria tonga famaranana daholo koa zay fa napalahelo tsy nisy nahazo champion de Madagascar zany le catégorie fa araka le alahelonay moa zany dia lazainay eto foana le alataona sy le coup d'arbitrage dia nisy foana atao amin'le basket dia mahatsiaro victime foana zay ary manomboka frustré mihitsy mihozy izy ny fitenenana ka mba manantena hoe isy fanarenana sy fiezana ho an'ireo tompony andraikitra mba hiady amin'izay fa izay dia mahatsiaro victime foana zay amin'izay. Toy izao kosa ireo vokatra vitsivitsy tonga eto am-pelantanana tandritra ny lalao manasa-dalana ihany tamin'ity farany herinandro ity. Ny Dream Team nandresy ny asa ho an'ny latsaky ny 20 taona io zazalahy tamin'ny isa 27 no 17 teo amin'ny lalao manasa-dalana izany. Latsaky ny 19 taona zazalahy ny Dream Team nandresy ny COSFA tamin'ny isa 19 ny asa nandresy ny AMPB tamin'ny isa 19 Ny latsaky ny 19 taona zazalahy zany dia ny Dream Team sy ny asa no hiatrika ny lalao famaranana. Ho an'ny sikajy latsaky ny 19 taona zazavavy kosa dia ny MBTOL nandresy ny JCSA tamin'ny isa 30 no 1